amiko le izy a miresaka ianao resaka hoe teknika le izy a efa mandrosana zao ny fanamboarana lalany za kosa zay ne teneko hoe na dia zavatra efa hita eo maso zao ary ny tsika kosa dina tsy hita foana le izy fa efa mandrosana zao ary hitatsika mihitsy a ny lalana efa mboarina sy ny zavatra maro isan-karazany fa zay kosa amin'ny masolom-bavambahoaka anay dia anara-maso na ny tenako ary manara-maso miantsony zareo satria nisan'ny teny eto ny tenako a raha ohatra ka tsy tonga any amin'izay lalany tokony ho izy ary zany foana nydradradradraiko isan'andro hoe tokony andehany amin'ny lalany tokony ho izy tsika io misy sifra mivoaka ao a misy asa atao eo a rehefa tsy tonga any mivoaka kosa le izy a tsy andeha kosa ny tena mbola hiteny foana hoe mety ho zavatra io na tsy mety a fa rehefa ohatra ka tsy manao ny asa ny fitondram-panjakana tsy maintsy tenenina amin'izany tsy fahaiza miasa andresy fedrety aloha kely fazafady indrindra le fanamboaran-dalana mandeha ny tsisy miady-hevitra amin'izay monsieur le député fa ny averiko aminao dia hoe ngatsy afaka nanamboatra fanamboaran-dalana isika raha tsy nandray ny sommet amin'ny francophonie politika fanjakana amin'ny ankabeny anie zany miasa minitra amin'izay resaka fanamboaran-dalana zay politique ankapobeny zany azafady amin'ny taramarika kely vetivety fotsiny minitra satria manko ny ozy ianao hoe afangaro madame Lalatsina angamba le resaka tsy manafangaro mihitsy fa mamaky budget monsieur le député zay mety ianao angamba ny solom-bavambahoaka tokony mahalala an'izay mihoatra no zaza fa raha ohatra tsy hainao dia ampahafantariko hoe amin'ny teti-bola ministère mepata ministère d'état miandraikitra amin'ny projet présidentiel sy ny aménagement du territoire ary ny équipement dia nidangana lazaiko tsara aminao zay taremarika izay 570 milliards ariary izy tamin'ny taona 2024 enina sy 900 milliards izy amin'ny taona 2024 zany hoe misy budget zany natokana manokana mihitsy ho an'ny mepata amin'ny projet présidentiel azy hanaovana an'izay francophonie izay ohatran'izay ihany koa le ministère en transport izay nitombo avy efatreno 29 milliards d'ariary dia lasa 113 milliards d'ariary tamin'ity taona 2024 ity na tianao zany na tsy tianao dia nanokanana vola be izay resaka fotodrafitrasa izay azo natao na en dehors natao anatiny resaka francophonie zay le ady-hevitra apetratsika ne tsisy miady-hevitra amin'ny fanamboaran-dalana nge monsieur le député fa ny ady-hevitsika eto hoe dia hoe maninona tsy atao le izy raha tsy nanao an'izay francophonie izay